Faly miaraba antsika indray. Ny lohahevitra izay ho fakafakaintsika dia momba ny fanasaziana sy ny fikapohana. Manao tokoa no lazain'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy. Raha ny fifanarahana iraisam-pirenena dia manameloka ny karazana herisetra rehetra. Anisan'izany ny fanasaziana ara-batana, ny sazy manambany ankizy, na dia tsy mandrara manokana ny fanasaziana ara-batana aza ilay fivoriam-be dia mitaky ny fanjakana hiaro ny ankizy amin'ny karazana herisetra rehetra. Vokany firenena maro no namoaka lalàna mandrara ireo fanao ireo mba hanajana ny zo fototry ny ankizy, hanana fiainana tsy misy herisetra sy amam-pahamendrehana. Inona avy ary no votoatiny ho jerentsika amin'izany? Jerentsika voalohany ny kolontsaina, ny kapoka sy ny sazy, ary indrindra ny tokony atao amin'ny fitezana tsy misy herisetra. Ho jerentsika voalohany ny kolontsaina. Nanasazy sy nanafaizanaka ve ny malagasy taloha? Raha ny kolontsaintsika dia miavaka tsara ny zaza sy ny olon-dehibe. Lehibe hajaina sy lolohavina tapony loha, arahiteny tsy toerina na valiana fa hajaina. Ny ankizy dia natao anaiky sy hanao izay tenenin'ny lehibe, satria hoe tsy misy ray aman-dreny manolo-bato mafana ny zanaka, ka raha nikapoka ny ray aman-dreny sy ny mpanabe dia nekena izany. Inona avy ary ireo ohabolana malagasy mahalaza izany? Misy vitsivitsy reto tanisaina amintsika. Tsy mbakombalao ny anadray aman-dreny, mahavoa mahafaty, tsy mahavoa mahafanana. Andriamatoa no ahefararaka, kotikely ny voatapotapoka. Misy kosa nefa ny hoe raha nikapoka ny nahendry dia ny ombony tsy misy toa azy. Manao indray ary ny fivavahana manoloana izany. Ny zazatiana hono tsy tsitsiana rotsakazo. Aza tsy manafaizanaka fa tsy ho faty izy tsy akorina dia asiana ny hazo aza. Manao ary izany hoe kapoka sazy. Raha ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny zaza dia fitsipika momba ny soan'ny zaza, mila tandrovana, ny zony hoenona, ny fanajana ny hevitry ny zaza, ny zony tsy ho afaka vahana, ny zony ho velona sy hivelatra. Manao ary izany hoe fizoazana hoe fanafoizana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny zaza. Manana zo arovana amin'ny karazana herisetra sy ny fampijaliana ara-batana, ara-tsaina mety ataon'ny ray aman-dreny na ny mpikarakara azy ny zaza. Mety ho fandratrana ara-batana izany na fanararaotana amin'ny lafiny rehetra. Tsy firaharahana na tsy fitsaboana. Ny fanjakana no mandrafitra ny apetin'ny fanaraha-maso. Dia eo indrindra ny fankatoavana io convention iraisam-pirenena io. Tsy misy fijerena izay mety ho anton'ny fikapohana izany fa araka io voalaza io dia tokony tsy ampiarana herisetra ny ankizy. Inona ary no tokony atao raha hanana anabe sy hampianatra zaza mba olom-banona isika? Mahomby kokoa ny fitezana tsy misy herisetra. Fitezana aradrary ny zaza dia tsy azo ataony mikapoka na manasazy ny zaza fa miezaka mitady fomba mahomby ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara azy. Izany dia miorina amin'ny fampiresahana tsara, fitsipika mari-potitra tsy miovaova, ampahafantarina azy mihitsy hoe mahasoa azy ity. Inona ary ny vokatra tsara? Voalohany indrindra dia lasa misy ny fifanomezana fanajana. Misy ny fifandraisana tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara ny zaza. Mahay maka lesona ny zaza, mahay mianatra amin'ny fehiteny izy satria dia ho hainy manaja ny fitsipika izay apetraka. Toy izay sy toy izay ary ny lohahevitrintsika anio hoe mankasitraka ny aino hatramin'ny farany.